Tompoko lasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantrano indray ny sampana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity aliny zoma fa enina ny volana oktobra 7 ity fotoana ny fampalalam-baovao hitaterana aminao ireo vaovao nisongadina nangoy ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity hotaterina amintsika amin'izao vaovao izao ny mahakasika ny pesta sy ny manodidina izany izay indrindra no isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity. Rehefa tsy nianatra ny mpianatra teto Andrenivohitra sy tany amin'ireo faritra maro tamin'ity herinandro ity dia mbola hitohy amin'ny herinandro iny izany fampietona ny fampianarana izany. Natokana ho herinandro ho fanaraha-maso ny herinandro avy iny raha nambaran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Ny andinindiny avy hatrany. Tsy tokony anakirotana ny hitety-andro ny tao-pianarana 7 ny fanatonana ny fampianarana noho ny fepetra fitandrovana ny mety hiparitahan'ny pesta hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha ny tafatampanao gazety ireo tompon'andraikitra ambony ao anivon'ity ministera ity hitetsy anosy. Ny calendrier scolaire zany tsy miova zany ny fanabeazam-panjakana zany dia voatazona fa ny azon'izay koa ny programme zany dia mitovy ihany fa inona ny vahaolana amin'ilay hoe mety fanapahana herinandro na mety mihoatra anjara ny sisiko sy mizapy voakasika zay zany ny mijery arakaraka ny situation hoe mety herinandro izy namapaka dia satria lavabe le fampianarana manaka ny volana dia misy petsapetsaka koa ny vacances anelanela amin'izay ohatra fotsiny ny vacances de Noël dia mety afaka maka herinandro izy anaovana rattrapage an'ilay fotoana sy ny anarana. Amin'ny herinandro 7 oktobra kosa dia mitohy ny fampiantonana ny fampianarana amin'ireo farapadidim-piampianarana sasany izay ainina ho misy ny aretina. Atokana ho herinandro ny fanaraha-maso tokoa mantsy ny herinandro avy iny. Sisy foana Antananarivo vohatra manontolo dia tsy menatra amin'ny herinandro io dia misy koa ny apahana zapy vitsivitsy ao amin'ny sisy foana fanadrano izay salamesy zapy amin'ny makakely katikely dia misy koa ny sisy koa Antananarivo Atsimondrano salamesy ao amin'ny zapina soavina sy Bemasoandro dia misy koa vitsivitsy anatin'ny sisy koa Anambohidratrimo izay ny zapy Iakinova sy Talatamaty. Ny Manjakamiadana koa zany dia misy anankiray ny any Tamatavy koa zany ny sisy koa Tomasina voalohany manontolo dia tsy mianatra amin'ny herinandro dia misy koa ny Tomasina faharoa dia misy koa ny zapy ray ozy ao anatin'ny sisy koa ny festa zany hoe ny zapy Feneriville ary farany sisy koa Matsanga voalohany zany dia tsy mianatra fa ny ankoatra izay zany eran'ny Madagasikara dia mianatra daholo zany ao anatin'izay dia ny herinandro io zany dia mijery ny ministera izay manao semaine d'observation ary koa mijery zany maka précaution amin'ny herinandro manaraka ilay zany no mijery hoe iza zay no mianatra dia iza no voakasika ka tokony tsy mianatra ilay zany aloha. Izao no atao dia mba hitandrovana ny fahasalaman'ireo mpianatra sy ny mpiasan'ny fanabeazana. Nisy mpampianatra ina voam-pesta tokoa mantsy tany FNO Rivatsinanana nisy ny fepetrany raisina toy ny fizarana fanafody ireo mpianatra ny fanadiovana sy fandrarahana fanafodiny sekoly tsy miakina izay nisy ny tranga ary ny fampiantonana ny fampianarana. Ao anatin'izay tokoa dia nanetanareo sekoly tsy miakina ny talehan'ny fivondronan'ireo sekoly tsy miakina na ONEP Ramatoa Randrianatoandro Fara Anitra iroso amin'ny fepetra fisorohana ny pesta. Ny sekoly tsy miakina mesa 700 tokoa amin'izao fotoana zao no efa nandrarahana fanafody raha toa ka ny 700 sekoly mpanjakana no efa vita an'izany. Farany najoro anivo ministera fanabeazam-pirenena ihany koa ny cellule de riposte ahafahana mifanakalo vaovao sy mandray fepetra aingana raha ilainy zany.